Falina masina izao andro fankalazana ny masina Piera sy Paoly apôstôly izao fa izy ireo no niandohan'ny fivavahana koa engan'ny eglizinao anaraka sakany sy andavany ny fisipinoana navelany ary ireto voafidinao mba hanarahany fanahy masina nampanatenainy zanakao mba handrisika azy ireo hino sy hanompo anao ampiely sy hanamafy ny marina ao ampon'ny olombelona ary zahay vahoakanao any hiaino ny teninao fiainana sy hanovery amin'ny sakarametanao izotra amin'ny lalan'ny famonjena sy ny fidiavana amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao tomponay zay Andriamanitra vela sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakiza. Misy iraka panaovan'Andriamanitra Trinité masina sy mianakavy ka mila olona vonina mafoy tena sy mikeo amin'ny manahirana ary mailamailaka tahaka an'ireo apôstôly fahiny. Ino natao hoe apôstôly? Olona mahita, mino, resy lahatra, mitory. Zay natao hoe apôstôly. Voir, croire, proclamer. Apôstôly roa lehibe nofidinao voalohany finoana marina ko ampio izahay
mitondra mafana fony teninao ary ho vavolombelona mahery fo hanambarany fahambarinanao fa ianao velona sy manjaka mandrakizay mandraky iza hazany aina zafy soa mari Olga zay karamasindahy niasy di loyola iharagna distrika ny Sandandahy Zahay ana raha handrosanao hanokony tompo dia manao fizahatoetrany fanahinao ekleziastika faharoa ny andininy voalohany Randia manolo ray be Jean Roland Séraphin sy lalaonarina Hanitsiniala e karamasombavy Teresiny Jesosy Razakely Kantoka distrika ny Zafy Maniry Avaratra Zahay tsy anareny nifidy ahy fa izany nifidy anareo soany toko faha 5 ny andininy faha 9. raha zananarina Jean Julien Joseph sy razafindra vola Marie Charlenina e karamasindahy Thomas Laniera distrika ny Maty Maintinany Zahay aza matahotra ianareo fa efa aftanao aho sady miapisy ny anaranao ka any ianao Isaia toko faha 7 ny andininy voalohany Randim Dosy Philibert sy ranaina Emilienne e karamale manjaka Mbalavato Sena distrika ny Mandrosinoro Zahay eny misaotra anao araiko fa izany ny sitraponao Mateo toko faha 2 ny andininy faha 9. tahiny zanara Joseph Soene sy Lucia e kara Notre-Dame de Lourdes Ambohibary distrika Milamaina Zahay ataovy ampitiavana ny zavatra rehetra Koritiana voalohany toko faha 9 andininy faha 7. raha maro lahy Richard Jean-Claude sy totosoany Menjanahary Olivia e kara Saint-Anne distrika ny Mito Zahay nihaniko tiany manao ny sitrapony lainaneraka sy anatanteraka ny asa masindahy soany toko faha 7 andininy faha 7. Andria miarany soa Jean Denis sy la Mirialson Zerina Marie Annika e karanda masindahy André Ambohinolona distrika ny Sandandahy Zahay inona ny soa azony olona raha mahazo an'izao tontolo zao izy nefa very ny fanahy masindahy lioka toko faha 9 ny andininy faha 5. Randria natoavina haingo safidy Zafy Mahatratra sy nantenaina Soary Malala Marie Elizabeth e kara Victoire Soamanarivo Tratrambolo distrika ny Mialina Avaratra Zahay ianareo no vavolombeloko sy mpanompoco izay novidiko Isaia toko faha 7 ny andininy faha 10. raha Zafindrakoto François sy raha Velonoro Efrazie e karamasombavy Teresiny Jesosy Razakely Fenoarivo distrika ny Talata Volomena Indreto Zahay ry Andriamanitro amrony fomadio aho ary fanahy mignezana no avaozo atoamiko salamo toko faha 50 andininy faha 20. Randia nilaina ry Zanahary Jean Charles famatana soa Lina e karamasindahy Joseph Amboaroy distrika ny Sarazaza Zahay ity aho iraho aho Isaia toko faha 9 andininy faha 8. Zafinahy Arsène sy Rafanja Soanambinina Marelea e karamasina misely Arakanjely Sahanato distrika ny Zafy Maniry Avaratra Zahay anaka tany teniko tany rizo aminany ditiko oabolana toko faha 7 andininy voalohany Rafanomeza soa Jean Fidèle sy Rafanomeza soa Marie Angèle e kara Maria Manjaka Besofina distrika ny Mialina Avaratra
Indreto zahay ary mandehana amin'ny fitiavana tahaka an'i Kristy. Efesiana 5:5. Raha very ho avy Jean Chrysostome sy razafo manampy Marino Elinina ikaramasina hiniazy Loyola Ambalavao distrikany Mahazo Arivo. Indreto zahay ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatozao ahy. Korintianina 5:10. Benarina Josefa sy Raholi Nerina Florentine ekara masina Maria Immaculée miadana distrikana Ambositra manodidina. Indreto zahay dia tonga anao sitraponao. Hebreo 10:5. Raha fanomeza soa Emmanuel sy raha marivavy volony Narina Jeannette ekara masombavy Terezy ny Jesosy Zazakely Ambohipely Vona distrikany Sandandahy. Indreto zahay ho andefa momba ny vavanao aho ary nanoro zay holazainao. Exode 4:4-12. Razana zatovo Joseph Ephraim sy rahary Narina haingo lalao Elisette ekara masina hiniazy Loyola Soavina distrikany Soavina. Indreto zahay misy ilainy tompo azy Masindahy Luka 5:7-10. Peterson Jean Gérard ekara masindahy Fransafisadia Danasoa distrikany Voidaho. Ity aho mba halalako an'Andriamanitra dia handany hery aho oabolana 330. I Kristy no ny anso anareo nanao ny asan'ny katesista, hanao ny asan'ny katesista na vitany fifanana teto amin'ny foibe fandalinana ianareo izao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andraisako anareo amin'ny anaran'ny Monseigneur Fidelis Rakotonarivo hanohizanareo ny asan'Andriamanitra hivelona sy hitory ny vaovao mahafaly vavolombelona hanambarany Kristy amin'izay rehetra ataonareo ianareo ao amin'ny tokantranonareo amam-pianakavinareo sy amin'ny mpiaramonina aminareo ary ao amin'ny eglizy ametrahana anareo hatramin'ny toerana rehetra alehanareo. Ko vonina ve ianareo hamaly an-tsitrapo izany anso metefa aminareo izany sy handray ankafaliana ny iraka homena anareo. Vonina ve ianareo handray raha masina dia ny kolokolo sy hanamasina ny voakan'Andriamanitra izay akinina aminareo ka afohy tena ho azy ireo sy ho an'ny eglizy. Vonina ve ianareo ny ampianatra sy hampita ny finoana araka ny hevitry ny eglizy ka hanaza azy sy hiaro azy toa ny anak'Andriamaso mba hitondra ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahamarinana sy ny famonjena. Vonina ve ianareo ny simbina ny andihan'ondro ny tompo rehetra indrindra moa ny senjo manokana ireo mila vonjy dia ireo madinika sy osy ireo mahantra sy trapahoriny ka hankahery azy ireo sy hanohana azy ireo amin'ny herinareo manontolo. Vonina ve ianareo ny hananatra vavaka sy tapaka sy hitarika ny mpino rehetra hidera sy hankasitraka azy Andriamanitra amin'ny fankalazana ny andro ny masina sy ny fiomanana amin'ny fandraisana ireo sakarametan'ny fiainana rehetra omen'ny eglizy. Manome toky ve ianareo fa hanaza ny rafi-pitantanana ny rafi-pitondrana ato amin'ny eglizy ka hiara-miasa kaiky amin'ny eveka sy ireo pretra amin'ny fofelo fanekena sy fitiavana ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Manome toky ve ianareo fa hanao izay tratriny ianareo amin'ny fivoarana amin'ny fiarovana
ny fananan'ny eglizy sy ara-mitantana azy amin'ny mpahamarinana ho fanasoavana ny be sy ny maro sy hikasaka ny soa-imbonana. Manome toky ve ianareo ny zoro solontenan'ny eglizy ka hiomana tanteraka aminy sy hiasa any sitrapo amin'ny anarany ho fampizoroana ny vatany masina. Manome toky izahay, areka ny Andriamanitra mamehay. Misaotra anareo amin'ny anaran'ny eglizy masina izahay ry havana. Sy vola makarena no azonay omena anareo. Nampanatena valisoa an'izay mandany tenany noho ny anaran'i Kristy. Engany Andriamanitra ilay tianareo ka ny aso anareo hanohiatrany ny asa efa natombony taminareo sy nampanantenana fa hanome anareo ny valisoa dian'izao ary ny mandrakizay. Amen. Hita ny fahavononanareo hamary ny azon'Andriamanitra metefa taminareo ka anekenareo koa ansitrapo ny iraka omena anareo. Mahafaly izany ary ankasitrahako sy ankatoaviko. Ny fanahy masina no hitaridalana anareo amin'izany iraka izany ary isy ihany koa no hanamasina sy handavorary ny fanoloran-tenantsika. Izy ilay ny rahan'i Jesoa hitaridalana antsika amin'ny fizoroana ho vavolombelona koa miaraka amin'ireo miaraka ary ianareo amin'ny fanahy masina manolotra ny fiainanareo amin'ny Jesoa Kristy lay niaso anareo. Indreto izahay Jesoa Tompo, manome